Ry havako malala ho amin'ny Tompo, ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Ny antson'ny fanahy masina, ny antson'ny fanahy masina, izany no lohahevitra nofidiana manokana ho antsika amin'izao andro faran'ny taona 2020 izao. Tarafintsika amin'ny mofinainantsika anio rahateo izany, ao amin'ny bokin'ny Asan'ny Apôstôly toko 17 ny 1 hatramin'ny 5. Ny antson'ny fanahy masina, izay fantatsika hatramin'izay dia manana andraikitra manokana amin'ny fiantsoana sy ny fifidianana ny mpanompony ny fanahy masina. Ary efa fantatsika rahateo fa mibahan-toerana ato anatin'ny bokin'ny Asan'ny Apôstôly iray manontolo ny asan'ny fanahy masina, fa ny fanahy masina no mampanjary ny asan'ny apôstôly ahatonga azy ireo ahavokatra be tamin'ny fitoriana ny filazantsara. Eto ary dia asongadin'ny tenin'Andriamanitra manokana fa ny fanahy masina mihitsy no nifidy any Saoly sy Barnabasy mba ho mpiantafika misionera andeha hitory filazantsara amin'ny tety-tany. Misy sokajin'olona maromaro teo anivon'ny fiangonana izay ambara fa mpaminany izy ireo. Teo i Barnabasy, tao Simeona, tao Lozio, tao Menahema, ary teo Saoly. Fa eo anatrehon'ireo sokajin'olona samihafa ireo dia ny fanahy masina mihitsy no nifidy any Saoly sy Barnabasy ho mpiantafika. Fantatry ny fanahy masina iza moa i Simeona, ary iza moa i Lozio sy Menahema, izay ambara fa niolon'olo tamin'ny Heroda mpanapaka, izany hoe niray petsapetsa tamin'ny Heroda, ka dia indro nifidy ny azy ny fanahy masina dia i Barnabasy sy Saoly ho mpitory filazantsara. Fa izay hanamarinana fa tena ny fanahy masina mihitsy no nifidy eto dia izay ambarany 4 sy ny 5, tena ny fanahy masina mihitsy no nitarika naniraka azy ireo nanondro ny toerana izay tokony alehan'izy ireo tamin'ny fitetezam-paritra izay nataony. Hoy ny 4 manao hoe: ary rehefa nirahan'ny fanahy masina izy roa lahy dia nidina nakany Seleukia ka niondrana tsambo teo akany Kiprosy. Ary noho ny tonga tany Salamisy izy dia nitoro ny tenin'Andriamanitra teny amin'ny sinagogan'ny Jiosy. Ambara zany fa ilay fanahy masina izay nifidy, ilay fanahy masina izay niantso no maniraka ary avy eo ihany koa momba tamin'ny asa izay natao. Tsy navelan'ny fanahy masina irery izy mirahalahy, fa nomban'ny fanahy masina mandrakariva, ka ny fanahy masina no nampahavokatra sy nampahomby azy ireo tamin'ny fitoriana filazantsara izay nataony. Zava-dehibe eo amin'ny fiainan'ny fiangonana arak'izany ny anjara toeran'ny fanahy masina, indrindra amin'ny fifidianana sy ny fiantsoana mpanompo samihafa hanao ny asa ao amin'ny fiangonana. Marina fa mety manana ny kalitao na ny mahafeno ny fepetra izay ilain'ny fiangonana ny sokajin'olona samihafa, mety manana ny traikefa izay ananana izy, ary mety ihany koa manana izay heverina fa tombony manokana raha oharina amin'ny hafa. Saingy raha resaka fitoriana filazantsara isika dia ny fepetra voalohan'ny fanahy masina no tsy maintsy ekentsika. Izany rahateo no fepetra voalohany ny amin'ny fanirahana sy fifidianana mpanompo samihafa ho amin'ny andraikitra samihafa.
tsy maintsy jerentsika fiangonana ry havako, ny amin'ny asan'ny fanahy masina eo amintsika, ny amin'ny asan'ny fanahy masina eo amin'ny mpanompo izay miasa ao amin'ny fiangonana, ny amin'ny asan'ny fanahy masina eo amin'ny fifidianana sy fiantsoana, fanirahana, fanendrena ny olona samihafa ho amin'ny andraikitra samihafa. Fa izay tena zavatra lehibe ihany koa izay tokony hasongadintsika ry havako malala eto dia ny hoe faran'ny taona ny andro anio, faran'ny taona izay hametsovetsotsika tsiraray avy, ny lasantsika, ny izay asa vitantsika tsiraray avy, fotoana hanaovantsika fandinihan-tena, fotoana hanaovantsika ihany koa jeritodika sy tombanezaka tamin'ny lasa, fa tsy maintsy ihany koa manery antsika ampanahy, hibanjina ny taona ho avy, hibanjina ny amin'ny lalana lavitrezaka izay mbola anirahan'ny Tompo atsika. Eo indrindra no ilana ny asan'ny fanahy masina omba atsika. Raha isika rery tsy hahefa izany, andeha ho apetrakitsika eo ambany fitarihan'ny fanahy masina ny taona vaovao iray manontolo, andeha ho apetrakitsika eo ambany fitarihan'ny fanahy masina ny asantsika iray manontolo, ny tetikasantsika, ny fampandrosoana ny fiangonana, ny asantsika andavanandro, andeha ho apetrakitsika eo amin'ny fitarihan'ny fanahy masina ny fiaina-tokantranontsika, ny fiainam-panompontsika, eny ny fiainam-bavaka izay tokony hivelomantsika isanandro isanandro aza. Raha andeha amin'ny herin'ny tenantsika isika tsy hahefa izany, raha andeha hiantehatra amin'ny traikefantsika sy fianteherana amina sokajin'olona samihafa na rafitra samihafa na ataontsika koa hoe firehan-kevitra samihafa, dia tsy ho tafavoaka isika, fa milaza miara ka manaiky isika araka ny ambaran'ny mpanao salamo manao hoe raha Jehovah no manao ny trano dia miasa foana ny mpanao azy, raha Jehovah miambina ny tanàna dia miaro-tory foana ny mpiambina, ary azontsika atao koa fa ratsy ny fanahy masina no momba antsika amin'ny taona vaovao dia zava-poana ho antsika izany rehetra izany. Andeha ry havako, ho heverintsika sy ho asiantsika vidiny izany asan'ny fanahy masina mitarika antsika isanandro izany, dia mandehana eo ambany fitarihan'ny fanahy masina. Amen. Hivavaka isika. Tompo, misaotra anao izahay noho ny fitiavanao sy ny famondram-ponao aminay. Misaotra anao izahay tamin'izay rehetra nikarakarànao anay, nikolokoloanao anay, nitahianao anay tamin'ny lasanay rehetra, indrindra tamin'iny taona 2020 lasa iny. Namakivaky taona, volana, andro, ora, minitra, segondra maro izahay, ary tao anatin'ireny no nahatsapanay, fa ratsy ianao no nombanay, dia zava-poana, eny zava-poana ny zavatra rehetra. Fa misaotra anao izay Tompo, afaka mahatsiaro taty anatinay ny asan'ny fanahy masina izay nombanay isanandro. Misaotra anao izay afaka mahatsiaro ny famondram-ponao lehibe ary ankehitriny mametraka ity taona vaovao ity ho avy ity. Raha sitraka ao Tompo, omeo anay ny fitantananao sy ny fiarovanao, omeo anay ny fanambinanao ka omenao taona zina feno fifaliana, feno fiadanana izahay. Hitsidika amin'ny isa-tokonam-baravarana, ameno ny isa-tokantrano ane ny fiadananao Jesosy Tompo. Amin'ny anaranao no anaovanay izany vavaka izany. Amen.